Salama daholo ndao arao resahana nitoedra raha mafana misy ao amin'ny distrikany Faratsio ao amin'izao ankatoko ny fiandrasany ny valin'ny fifidianana sombavambahoaka izao satria milaza moa ireo kandida roa tonta izay natolotry ny Irmar sy ny kandida natolotry ny Vovonandry Firaisankina fa samy lany izy roa ireto ary samy nilaza ho manana pirofo amin'ny fisiany Hosoka sy ny Halabato nandritra izay fifidianana izay tao amin'ny distrikany Faratsio tao ka samy tsy hoanaiky lembenana ny andaniny sy ny ankilany ka izay no mpametra-panontaniana amin'ilay hoe iza tokoa ny tena mety ho lany amin'ny vokatra ofisialy izay avoakany ACC Iramilson no menjanahary ve sa i Lalatina Rakotondrazafy ao amin'ny distrikany Faratsio ao ka io no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny vidéontsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne-ntsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay levany amin'ny sisy tagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary nanatanteraka ny fifidianana isika rehetra tamin'iny andro ny 7 Mey iny ary nizotra antsakany sy andavany moa izay fifidianana amin'ny fisafidianana ireo izay hosom-bavambahoaka ny Madagasikara manerana ny nosy izay ka ny faritra tsirairay dia saingy nahitana lesoka avokoa nandritra izay fifidianana izay satria maro ireo lonolony sy ny resaka mandeha etsiro amin'ny hoe mety ahiahy so dia hisiny Hosoka na ihany koa endrikendrika ny Halabato izay mampitaraina ireo kandida tsirairay avy na ny andaniny sy ny ankilany moa izany samy nisy fitarainana an'izany daholo iraky ny fokotany iraky ny komina ary indrindra fa iraky ny distrika manerana anosy mety azo lazaina ve izany fa matoa ireo kandida ireo no nirotsako fidina ary matoa sahy nanao fampilezan-kevitra sy nandany vola aman-karena dia samy niezaka ny tia hazo aneo plasy izay mahadepute azy ireo avy ny tsirairay fa kosa ny vahoaka no tompony teny farany amin'ny olona izay nisafidiana izy ireo hitondra ny hetetan'izy ireo any fitondrana faratampony ao anatin'ny 5 taona manaraka eo ka eo indrindra no miteraka olana amin'izao fotoana izao ao amin'ny distrikany Faratsio ao mandrapa iandrasana ny valim-pifidianana ofisialy izay hoavoaka na ACC satria ny kandida roa tonta izay tena azo lazaina fa nifaninana tokoa tao Faratsio tao dia samy nilaza ary samy nanao fampahafantarana fa izy no holany na ny andaniny zany na ny ankilany izany hoe Lalatina Rakotondrazafy izay kandida natolotry ny Irmara sy Ramilson Menjanahary izay natolotry ny Vovonandry Firaisankina ao Faratsio ao amin'izao fotoana izao samy nilaza ihany koa ireto kandida roa ireto fa tsy misy hanaiky izay voka mpifidianana hivoaka eo satria nilaza moa ny andaniny izay niaraka tamin'ny Irmara fa maro ny pirofo izay nanan'izy ireo amin'ny izay Hosoka izay nataony Ramilson Menjanahary izay tamin'ny distrikany Faratsio tao nandritra izay fifidianana izay satria maro izy ireo no safidy izay novidina sy notambazana nandritra izay fampilezan-kevitra sy fifidianana izay natao izay ary misy ihany koa moa ny vidéo an'ireo ben'ny tanàna maromaro izay nitambatra ny ampanga fa tena nisy ny Hosoka izay nataonyity kandida izay natolotry Vovonandry Firaisankina ity tao amin'ny distrikany Faratsio tao izay tena mahatonga ny ady hevitra lehibe ao an-toerana amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe mety mbola ho hisy ve ny fiovana tena goavana amin'izao voka-pifidianana vonjy-maika izay navoaka ny siny ao Faratsio ao raha toa ka tonga any amin'ny ACC daholy ireo izay fitarainana sy fitoriana miaraka amin'ny pirofo izay voalazany ireo antoko miaraka amin'ny Irmara ireo amin'ny zao ankehitriny izao manoloana izany tsaho sy fiambangana rehetra nahazo Andramily izany dia nanapa-kevitra ny tenany sy ireo rehetra miaradi aminy sy ny fikambanana maromaro ao Faratsio ao izay hita fa manohana Andramily amin'izao fotoana izao fa ny vahiny tao amin'ny haina manjery maromaro tao Antananarivo tao i Ramilson no Menjanahary mba hitondra ny fanazavany sy ambangovangony mahakasika ny zotra-pifidianana sy mahakasika ireo tsaho sy ny fanendrikendrihana izay atao aminy amin'izao fotoana izao ka niezaka nanazava ny izay rehetra izay
izy natao amin'ny Real TV zany, natao amin'ny Cool TV, izay samy niazahany nanaovana fanambarana an'izay avokoa. Dia toy izao manaraka izao ny fanazavana izay avy tany amin'ny Ramily. Navaivay mo ny fanontaniana izay napetraky nireo mpanao gazety natao amin'ny Real TV zany, natao amin'ny Cool TV any Ramily. Misy aza mo ny milaza amin'izao fotoana izao fa i Ramily dia olona efa tia zavatra tsy mazavazava hoy ireo sasany, ary i Ramily ihany koa dia olona mpangalatromby hoy ilay mpanao gazety tao amin'ny Real TV, ka nanazava ny mahakasika an'izay i Ramily. Ny olombelona ho izy dia tsy maintsy mety tenenina foana, ary ny tsirairay dia mahita ho lazaina rehefa hankahalanao izay. Afaka mamorona izao rehetra izao ny tsirairay fa ny vahoaka ao faratsiho ao dia mahita ny mariny, ny rariny ary ny hitsiny. Satria nilaza izy tamin'izany fa matoa mbola tsy lany aho izay hatramin'izay dia mbola tsy tonga ny fotoana izay hahalaniko, ary efa nifaninana izay fifidianana izay foana aho efa hatramin'izay. Midika izany fa efa maro ny zavatra izay nomaniko sy ny fanomanana izay nataoko mba hahatonga an'izao fandreseko izao izy. Ny politika izany ho izy tsy hoe androany ianao hilatsaka dia avy hatrany dia ho lany, fa mila fiomanana izany ary mila tena fahavononana tanteraka. Amin'ny fomba ahoana hoy Ramily no hanaovako an'izay fangalaram-bato izay satria ny sefokotany sy ny maro hafa izay nandrafitra ny biro-pifidianana dia olon'ny fanjakana avokoa, ka midika izany fa ny fanjakana no manakarama sy mibaiko an'ireo olona ireo hanatanteraka ny asany, ka tsy izaho Ramily mihitsiny no afaka hanatanteraka an'izay fangalaram-bato izay hoy Ramily raha nitondra ny fanazavany mahakasika an'izay. Satria voalaza fa tany vinan'ny Iony no misy elanelam-bato 4 be izao izay no hampankaina izy ireo fa halabato no nahatonga any Ramily nitarika amin'izay elanelam-bato izay, ka io indrindra no nitsindriny mafia fa zavatra tsy marina izany hoy izy. Mbola tsy mivoaka ofisialy io voka-pifidianana io satria eo am-piandrasana ny fanapahan-kevitry ny ACC isika rehetra amin'izao fotoana izao, ka tokony samby hotony ary samby hiandry am-pitonena izay fanapahan-kevitra ho avoaka ny ACC izay isika rehetra. Manahy mafy sahady manko ireo izay mpomba ny Ramily ao faratsiho ao fa sao dia misy fiovana tampoka ndray io vokatra izay efa hita any faratsiho amin'izao fotoana izao, fa ry zareo moa no mitarika amin'izay vokatra vonjy-maika izay, nefa na dia zany mbola tsy vokatra ofisialy moa io, araka ny lazaintsika izay foana mety mbola ho maro ny zavatra hiova ao anatin'izay. Mety ho isy aza ireo bureau de vote izay nahitana tranga mampiahiahy sy mety nahitana an'izay hosoka izay mety avy hatrany ho fanana ACC, ka izay no mety hampiova tampoka ny voka-pifidianana amin'izao ankehitriny izao. Ka io ny mampiahiahy ny be sy ny maro izay piaradia amin'ny Ramilson Mianjanahary amin'izao ankatoko ny fiandrasana ny valim-pifidianana izay ho avoaka ny ACC izao. Ka raha izany ara no izy, mety ahina tampoka ve zany ny tsy hahalany any Ramilson Mianjanahary ao faratsiho ao raha toa ka misy izay fanafanana anireo vato amina bureau de vote izay nahitana tranga mampiahiahy ao faratsiho ao. Raha tena izay tokoa moa ny zava-misy, mety hanaiky an'izay ve ny voaka ny faratsiho iray manontolo, ary mety hanaiky an'izay tokoa ve ireo mpomba any Ramilson Mianjanahary ao faratsiho ao? Io ny fanontaniana izay rantsika mamaly. Ka misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany. Izay no masaka azonareo sy tomboko lasy tomboko vavy, azadino milaiky ny vidéontsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisy tao matapatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy, mankasitraka dia mirary soa.